Iralainao no andraikitrao vavaka sy torohevitra mahasoa fandaharana arainao isaky ny amin'ny ora toy izao. Ny ralainao no andraikitrao. Ralainao no andraikitrao dia mila fampitsinjo, mila fampitaiza, mila fampitantantsika samy kristiana. Dia hivavaka aloha isika mialohan'ny anoisantsika izao fitoatin'ny fandarana izao. So anay anao Andriamanitra manome tombonandrom-pahavelomana anay afaka mbola miaraka eto amin'ity fandarana ity. Menao zao fotoana izao mba hiavoazanay, menao zao fotoana izao mba hifampitantananay, menao zao fotoana izao mba hifananaranay ihany koa ho atonga anay hana fitondrany tena mendrika ny filazantsaranao. Dia manantena ny fiasan'ny fanahinao indray zahay ho an'izay rehetra manaraka izao fandarana izao. Misaotra Jesosy Tompo. Amen. Rahalaiko no andraikitro. Ao anatin'izany isika dia miresaka hoe inona no mba torohevitra mahasoa aloha mialohan'ny hidirantsika amin'ny afatry ny Tompo. Anisan'ny zavatra mila tsaroantsika torohevitra mahasoa dia izao: nozarain'Andriamanitra 3:4 ora. Ny adiny 8 voalohany atoriana, ny adiny 8 faharoa hiasana, ny adiny 8 fahatelo anaovana zavatra mahasoa, ary ireo rehetra ireo tokony hananany kristianina fiainam-bavaka. Raha mifampizara zavatra mahasoa isika dia ny fahendren'Andriamanitra nanao ny andro 4:20 ora. Ary ao anatin'izay 4:20 ora izay, ny olona manana fiainana mirindra dia mahay mitsinjara ny fotoana izay omen'ny Tompo azy. Ny olona manana fiainana équilibré dia mahay mampiasa ny ora sy ny fotoana izay nomen'ny Tompo azy. Adiny 8 natao atoriana. Ary rehefa tsy ampy io adiny 8 io matetika dia misy fiatraikany eo amin'ny fiainan'ny olona izany. Fa ny olona matory adiny 8 dia misy fiatraikany tsara amin'ny toe-batanao zany, misy fiatraikany tsara amin'ny toe-ponao zany, ary misy fiatraikany tsara amin'ny toe-tsainao zany. Ny olona ampy torimaso no olona tsy kizitina eo amin'ny fiainany. Ny olona ampy torimaso no olona afaka mifantoka tsara amin'ny zavatra ataony. Ny olona ampy torimaso no salama tsara eo amin'ny fiainany. Zarain'Andriamanitra adiny 8 ny ora, adiny 8 zarain'Andriamanitra 3:4 ora, adiny 8 atoriana, adiny 8 iasana. Fa raha latsaka izay ianao dia tahaka karazan'ilay olona kamo. Mihoatra be an'izay ianao dia mety hisy fiatraikany amin'ny toe-pahasalamanao, amin'ny fifandraisanao aman'olona, amin'ny mahanao anao mihitsy raha lasa andevy ny asa ianao. Ary anomen'Andriamanitra adiny 8 isika anaovantsika zavatra izay mahasoa amin'ny fiainana, na fialam-boly io, na adidy aman'andraikitra io, na anjara raharaha io, nomen'Andriamanitra fotoana ho an'izany isika. Zavatra mahasoa ifampizarantsika tamin'ity anio ity, manahoana ny ampiasaiko ny 4:20 ora nomen'Andriamanitra? Mana fiainana mirindra ve? Fa matoa nomen'Andriamanitra adiny 8 tsika atoriana, adiny 8 iasana, adiny 8 anaovana zava-mahasoa amin'ny fiainana, dia ny fivelarantsika no tanjon'Andriamanitra tsika ao anatin'izay. Sady ny kalitao-piainana no tian'Andriamanitra hiainantsika ao anatin'izany. Ary zany rehetrarehetra zany dia hiainantsika ao anatin'ny fiainam-bavaka. Dia nanontaniany Billy Graham andriamandry hoe adiny firy isan'andro ianao no matory no mivavaka? Dia hoy izy hoe 4:20 ora ao anatin'ny 4:20 ora. Dia hoy izy hoe ianao zany tsy matory mihitsy. Hoy izy, ny fifandraisako amin'Andriamanitra tsy tapaka mihitsy eo amin'ny fiainako.
ary zany ny tanjotsika eo amin'izao zavatra mahasoa adiny valo atoriana adiny valo iasana adiny valo anaovatsoa zany no 4 ora men'andriamanitra atsika de feno ivavaka raha ko vavaka ny fiainanao manontolo. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mampitomboana mandrakariva amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ry havana, tsy miafina amintsika rehetra ankehitriny ny fianaka ty valana retina coronavirus ity izay maneran-tany hatraty Madagasikara. Betsaka miravoravo tanana ketraka fa ianao tsika izao manana an'Andriamanitra ray, manana an' Jesosy Kristy azo anteherana azo antorahana ka inona raha no anakana anao anakana antsika tsy antoraka aminy izy nefa nampanantena fa izao izy no Andriamanitra reo izao no anafaka anareo izao no amonjy anareo raha miverina amiko ianareo raha metehatra amiko ianareo. Tenin'Andriamanitra metytsika amezana izany dia ny eo amin'ny Salamo 1:9 andininy 5 hatramin'ny 9 izay vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny manao hoe tsy atahotra ny orooro noho ny alina ianao na ny zanatsipika manidina noho ny andro na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amin'ny tataovonana na dia isy arivo lavo aza eo anilanao sy ray alina eo akavananao dia tsy akasika aminao izany. Mijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amalinan'ny ratsy fanahy. Amen. Hitantsika amin'izany raha ry havana malala ny fampanantenan'Andriamanitra atsika, ny amonjeny atsika ao anatin'ny sarotra, ao anatin'ny loza, ao anatin'izany arety mandringana izany. Raha tena mifototra aminy tokoa ianao, raha miala amin'ny ratsy fanao, raha tena anaiky hiverina tanteraka aminy. Koa ao anatin'ity irairay ao aoriana vavaka izay atao ity mitondra ny lohateny hoe fanekena izay ataon'ny sampana lehilahy kristianina avao Moria Itosy dia hitanao anatin'ny tononkiro izany fa voafeo ao anatin'izany daholo hoe mila miverina tanteraka amin'Andriamanitra isika, mila miala amin'ny ratsy fanao dia ho vonjeny dia ho afahany koa hiara hivavaka isika. Ry Jehovah Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ianao. Jesosy Tompo lay tia anay, lay nanavitra anay ary nafony ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho fanafahana anay. Ankehitriny misy an'izao arety mandringana izao, mampitebiteby, mampiorooro, mandringana eran'izao tontolo izao. Ianao nefa nampanantena fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia ho adidiko ihany. Koa asehoy Jesosy ny herinao araky ny teninao hoe na misy arivo lavo na alinalina ara dia hijery maso fotsiny izahay. Hiverina aminao tokoa izay Jesosy, hiala amin'ny ratsy fanaonay, vao indray ny fanoloran-tenanay eo anatrehanao Tompo. Hiala amin'ny sampy rehetra izay ny antorahan'izao firenena izao Jesosy. Vonjeo ary ty firenena ty amin'izany rehetrarehetra izany, esory amin'izany loza amin'ny tatao izany, esory amin'izany fandringanana izany. Va ao ny fatorana Jesosy amindrao fo Tompo ka hatrany amin'ny filoham-pirenena sy izay rehetra mpiara-miasa aminy, ny vahoakanao rehetra Jesosy hatraty amin'ny farany ambany aty ianao Jesosy ny hanafaka, ianao Jesosy ny hamonjy, aneo ny herinao ka niseho voninahitra ao aminatin'izao aretina tatao sy mandringana ny firenena maro izao. Dia misaotra anao Jesosy, voninahitra dia ho anao rery ihany. Amen. Atsangako, ni tanako
ufanekeke tonatianao ufanekeko etwanaceanawe tupuo itire yawe manulu tena anaratiana atsanga kuntanako atsangaku nitanaku ufanekeke tonatianao ufanekeko etwanaceanawe tupo itire yawe manulu tena ilai madichana nanao zay raha tsindrindra teo imasonao anea sinjinja tewi masuna nanara-potokoka nefa nanara-potokoka nefa zizao rasy teo ianao jesosy anambindrisy ny fiainako efa potikasiny nampisehoanao zava-mahagaga nampisehoanao zava-mahagaga nafanao tamy loza izay nafanao taminy lozy izay nitranga nampandalovinao memy sy lelafo haireny sady kapokanoa atsangako ny tanako jesosy atsangako ny tanako ufanekeko etwanaceanawe tupo itire yawe manulu tena ilai maditrana anio jesosy anio no anorenako ny voatiko eto anatrianao no taminao ka voatonanao no sambodrinao ka resinao ko endry jesosy atsangako ny tanako ufanekeke eto anatrianao asandatro ny feoko jesosy asandatro ny feoko anambarako ny voatiko anambarako ny voatiko aminawe tupo itire yawe andranomaso miantoraka andranomaso miantoraka aminao asandatro ny feoko asandatro ny feoko anambarako ny voatiko aminao anambarako ny voatiko aminawe tupo itire yawe andranomaso miantoraka aminao efa ratsy ao nefa mbola efaratsy ao nefa mbola tinao ihany latra ka indra lesilatra ka indra mitomany matsiaro farany adalana sireo ditra zavapona faty antokanoe ko tsy andeto izay lasy izay tsona tsy andeto izay lasy izay tsony manao ny antso sy ny asanao manao ny antso sy ny asanao ambony ankehitriny ao maniry sy mikasa tompo onerako ny lasa asandatro ny feoko jesosy asandatro ny feoko anambarako ny voatiko aminao anambarako ny voatiko aminawe itire yawe andranomaso miantoraka andranomaso miantoraka tupo itire yawe
miarabantsika rehetra hitondra ny anjarako ao ny amin'ny mifampizarana sy fampahirezana amin'ity andro amin'ity miaraka amin'ny retim-pon'Andriamanitra izay efa fandeha teo. Ny tiako entina amintsika dia ifampahirezana amin'ny toetra tsara tokony ananan'ny kristiana rehefa fantatsika ihany fa andoarana kely soratra masina mba ampiorina tsara sy ampitoetra tsara izany toetra izany. Ny raisitsika ao anatin'izay dia ny raisitsika amin'ny fanoharana tantara izay nitranga teo amin'ny tompo tamin'ny alalan'ilay kapiteny izay nanana ankizy lahy narary. Zao ny zavatra lazainy ao Mateo 9 dia ahitantsika ilay kapiteny izay nandeha tany an-trano ny tompo anasitrana n'ilay ankizy lahy iny. Kanefa ilay kapiteny tsy nety andehanany any an-trano ka nilazany hoe zaho izy manana lehibe ary zaho mankatosy mananja ny lehibeko manaky ny lehibeko. Ary zaho koa izy manam-panompo manana ny zay mbany fanapahako sy fihezako, ireo koa izy mankatoa manaky ary manaja. Dia tahaka izany koa ianao izy fantatro fa lehibe ary na dia ty lavitra ty azy ianao izy ny teny dia anaiky ianao ny fanasitranana ka dia mitenena teny tokany ianao izy dia sitrany ankizy lahako. Dia hozy ny tompo enotsika tsara ny le izy 10 hoe ary noho nare zany Jesosy dia gagaka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany eo na dia tamin'ny Israely aza. Eo amin'ny tompo misy karazany finoana misy kely sy lehibe. Fa eto ny ateny hoe lehibe indrindra ny finoana dia karazana finoana izay maneho fanekena ny lehibe ity, fanekena ny eo ambony, fanekena rafitra, fanekena fandaminana. Zay no napetraka ny tompo hoe tena finoana tena tsara sady lehibe. Eo indrindra no andraisantsika fampahirezana vetivety. Ao amin'ny Hébreu 10:7 dia mahitsika hoe ny mpino dia tokony ankatozy sy anaiky ary anaja ny mpitondra azy, anaja ny pasteur, ny mpitondra fiangonana. Ao amin'ny Efesiana 5 sy 9 koa isika dia mahita ny hoe ao anatin'ny fanambadiana ny vavy dia tokony anaiky ny lahy satria ny lahy ny lohan'ny vavy. Ao anatiny atao hoe fianakaviana ny zanaka dia tokony ankatoa anaiky anaja ny ray aman-dreny, ary ao anatiny atao hoe mpiasa sy mpampiasa ny mpiasa dia tokony anaja anaiky ankatoa ny mpampiasa azy ary tahaka ny anaiky ny kristiana izy nambarany ao. Ary eo anatrehany hoe mazoky sy zandry dia ao amin'ny Petera 2:5 dia ahitantsika hoe ny zandry dia tokony anaja anaiky ankatoa ny zoky. Ary farany dia farany indrindra dia ao amin'ny Romana 7:2, Titus 7:2 ary Petera 2:2, Petera 2:2 dia ahitantsika ny hoe ny mpanapaka, ny mpanjaka, ny olom-botery dia tokony ankatoavin'ny olom-pirenena ajaina sy eken'ny olom-pirenena ary ny mpino kristiana dia ao anatin'izany hoe olom-pirenena izany. Ho tain'Andriamanitra ny antsika rehetra voninahitra ny tompo iry ihany. Te hivavaka ho anao ary havanao anatin'izao fotoana famehana ara-pahasalamana izao ary misy ny valana aretina coronavirus eto Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao. Betsaka ny mety zavatra miseho mitrango eo amin'ny fiainantsika, mampanontany tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra hoe fa maninona ary no miseho izao zavatra izao. Fa ny teny izay tiako ampahirezana antsika ry havana dia izay teny efa haintsika loatra fa tiany tompo ampiaritsika mihitsy eo amin'ny fiainantsika dia ilay teny eo amin'ny Romana 9:20 tapany voalohany hoe fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Ampitomboa ry havana ny fitiavanao an'Andriamanitra, fikiry ny fitiavana an'Andriamanitra, tiavo izy amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra. Fotoana anankiray izao tena ampisehoantsika an'izany eo anatrehan'ny tompo. Tsy amin'ny fiatsaram-belatsia, ampitomboy ny fotoana izay ionana aminy, ampitomboy ny fotoana izay amakitsika ny taratasy-pitiavana izay natolonao antsika. Mahereza ry havana, dia hivavaka isika. Saotranao izay tompo fa mbola nomenao an'izao fotoana sarobidy izao izay ahafahanay miona aminao. Izao fotoana izao dia te hivavaka manokana izahay ho an'ny zava-misy eto amin'izao firenena izao eto Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao. Tsisy miafina aminao na dia kely akory aza, ary hainao efa ela ny zavatra mitranga dia ny valana aretina coronavirus. Ao anatin'izany dia betsaka ny zavatra miseho. Ao ireo olona izay tena hoe kivy, ao ny simba ny programa, ao ireo izay tsy afaka miasa noho ny famihana ara-pahasalamana. Eo ihany koa izay mety hoe marary ao anatin'izany aretin'izany. Eo koa nefa tompony lavo ao anatin'izany aretin'izany. Tsisy miafina aminao izany fa miariary eo anatrehanao daholo.
eo ihany koa ny simba ny programa ny projet izay efa nieritreretina ho tanterahana ao anatin'ity taona 20 ity. Fa ny teninao dia mampahery anay hoe ny zavatra rehetra na ny tsara na ny ratsy na izay eritreretinay hoe makivy na mahafinaritra anay dia miara-miasa izany hoe ianao ahasoa izay tianao Andriamanitra. Aoka tena ho tianao tokoa izahay, aoka ho tianao tsy amin'ny fiatsaram-belatsiry ireo izay efa nandray anao tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana, fa na amin'ny teny na amin'ny asa dia tena anaraka ny sitraponao anao mihoatra ny zavatra rehetra ny fitiavana anao Andriamanitra. Dia atsapa tokoa n'izany hoe fahasambarana sy fitahiana ao aminao izany satria manana fanantenana be lehibe izahay tsy ny eto an-tany ihany ny anantenanay ianao fa ny mandrak'izainay mihitsy. Ny fotoana tahaka izao Andriamanitra dia fotoana ahafahanay tsirairay avy miomana ihany koa amin'izany fionana aminao izany izay aharitra mandrakizay. Mankasitraka Tompo dia ampaherezy ireo izay ao anatin'ny fahoriana, ampaherezy ireo izay ao anatin'ny aretina, ampaherezy ireo izay very asa Tompo, fa ianao manana hevitra heverana anay tsirairay avy, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Dia misaotra anao izay Tompo, dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny ametrahana an'izany vavaka izany. Amen. Tompo, misaotra anao indrindra fa tsy menao fanahosa izay fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonan-tena. Ny fanahy mahery Tompo Andriamanitra dia ilay puissance avy ao aminao, alefanao makaty aminay, hoentinay Tompo Andriamanitra miara-mitondram-bavaka tahaka an'izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no hitenenanay ny fanahy ratsy ao ambadiky ny coronavirus. Miteny amin'ireo fanahy ratsy ireo izay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Miala ny tananareo ary tsy mahazo manandrakandrana mikitikitika mpanompon'Andriamanitra ianareo. Ny mpanompon'Andriamanitra ny olona ireo mpanompon'Andriamanitra na efa zoky olona na heritrero na tenatenany. Tononoka amin'ny anaran'i Jesosy tsy azo ny fanahy ratsy kitikitiana mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no tenenako amin'izao fotoana androany izao. Teneniko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, tsy mahazo mikitika amin'ny mpanompon'Andriamanitra ireo tonononay. Fahasalamana feno, protection, fiarovana mahery vaika ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra dia voary ary tononoko hanana fahatanjahana, tsy hanana tahotra amin'ny mpanompon'Andriamanitra na dia misy ataky aza mahazo ny pastera amin'izao fotoana ankehitriny izao. Dia teneniko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, ny fanahy ratsy dia tsy mahakasika. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Joba toko 2 dia ny 7 dia milaza, ny devoly dia miaiky fa Andriamanitra manisy fefo manodidina amin'ny mpanompon'Andriamanitra, manisy fefo manodidina amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Tononoko izany fefo izany tahaka an'ilay rano zanak'ondry, tahaka an'ilay rano zanak'ondry izay nafafy teo amin'ny tolam-baravaran'ny trano zanak'Israely. Dia efa fazako ny rahan'i Jesosy ny tolam-baravaran'ny tranon'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ary dia misy fefo ny tranon'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy azo ny fanahy ratsy idirana, tsy azo ny fanahy coronavirus tafiana ny tranon'ny mpanompon'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra indrindra Tompo ny amin'ny fiarovanao ny mpanomponao rehetra, mbola ahafahana izy ireo manambara ny asan'Andriamanitra. Tononoko tsy ho faty fa ho velona ny mpanompon'Andriamanitra rehetra satria mbola hanambara ny voninahitran'Andriamanitra izy ireo. Hoy ny Salamo 7:1 dia ny 7:7. Mivavaka amin'izao fotoana ankehitriny izao amin'ity androany ity ho an'ny mpino tsiraray avy mandre isan'andro ireny vaovao ireny movoaka ireny, mandre isan'andro ny isan'ny olona maty sy ny sisa. Ireny vaovao ireny dia teneniko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, tsy afaka hangalatra ny finoana ireny na dia ireny aza ny zavatra marina sy zava-miseho. Dia teneniko tsy afaka mangalatra ny finonom-pino ireny, fa ny finonom-pino dia tononoko ka iorina hatrany ao amin'ny Jesosy Kristy, iorina ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Afafika ihany koa ny rahan'i Jesosy Kristy ho amin'ny kristianina rehetra, ho amin'ny tolam-baravaran'ny kristianina rehetra, tahaka nataony zanak'Israely tany Gosena. Teneniko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, ny mpino tsiraray avy hanana fiorenana amin'ny finoana ary ny fandraisana fanasan'ny Tompo, ny fihinanana ny Pasika ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ny fandraisana fanasan'ny Tompo dia mitondra fanasitranana lehibe sady mitondra fiarovana lehibe. Tononoko ny mpino hanana finoana amin'ny fandraisana fanasan'ny Tompo any amin'ny tokantrano misy azy tsiraray avy any. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia afafiko ny rahan'i Jesosy amin'ny tolam-baravaran'ny mpino tsiraray avy. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa Andriamanitra no manisy fefo manodidina ny tranon'ny mpino tsiraray avy. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra
misaotra tompo amin'ny fiarovanao ny olonao fiarovanao ny malagasy tsy rara hafa ary eny mamindra fo na dia amin'ireo malagasy tsy mbola manana ny jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenany azy tompo mamindra fo oka hitsahatra ny areto mandringana teneniko amin'ny anaran'i jesosy tompo mitsahara ry areto mandringana ary mandidy ny fanaratsina koronavirus mandositra miala amin'ny firenenay ary ny voninahitra sy ny dera mihaja dia ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'i jesosy kristy zanak'Andriamanitra amen. Fiadana no tonga indray ty fotoana izay azontsika mifampahery sy mifampifavaka manoloana ho zavatra iainantsika atao amin'ny firenentsika izao. Be dehibe isika no kivy, be dehibe isika no mitebiteby, be dehibe isika no matahotra, be dehibe isika no miady-tsaina lalina no ny aretina no ny tsifosina no ireo olana maro samihafa aza mbola manary toky. Atanjao ny finoantsika ny Jesosy Kristy tompo hampitomboy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka indrindra fa amin'izao tsika mijanona ao hatramin'izao mba ho hamarin'Andriamanitra amintsika ny teny eo amin'ny Isaia toko 1:7 andininy 7 sy ny 10 ary ny toko 10:7 andininy 2 hatramin'ny 5 manao hoe mpanomboka ianao efa novidiko ka tsy mba hariko aza matahotra anao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra handroso eo alohanao ary andravina mikototona hanolotolo mivaravarana varana ary hamotipotika ny divy dia omeko anao ny rakitao maizina sy ny arenana felinao manginginy mba hafantaranao fa izao ny Jehovahandriamanitra izay miantso anao amin'ny anaranao ho tanteran'Andriamanitra amiko sy aminao an'izany samy mahery ho an'Andriamanitra voninahitra.
rehefa mandy ohatr'izao zay rehefa mandy amin'ny finay amin'ny sainay amin'ny herinay no miderana ny tomponay ry zanak'olona ny rahalainao eny ny rahalainao no andraikitrao narainao teo ny fandaharana ny rahalainao no andraikitrao